Akasitraka tokolasy tompoko vavy ho anao zay manaraka ity fandarana eto anivon'ny MBS fahitalavitra sy radio ity mazava ho azy dia ny fandarana miara-manonja zay miaraka amin'ny radio Mada, miaraka ihany koa tsika amreo pakafy mpanaraka atsika ao anatin'ny tambazotra sosialy amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube izany. Isorako ianao zay manaraka ny fandarana eto aterina sy any ampitan-dranomasina, ianao ihany koa zay mitondra ny fanamariana sy sosikevitra samihafa hanatsarana izany fandarana izany, satria isan'andro isika dia miara-miondana aminay ary miara-mamakafaka aminay ihany koa ny zava-bolaza hatao anatin'izany fandarana izany, de tena isaorana satria lehibe de lehibe hoy aho ny fanarahantsika ny vaovao zaraina eto amin'ity fandarana miara-manonja ity. Tsy ho vita androany ny kokoa na de maro ara ianareo no mangataka no ny antony fandaminana samihafa, satria dia maromaro ny zavatra horesantsika atao anatin'ity fandarana ity. Raha ohatra ka tsy misy ny fiovana satria ny endriky ny fandarana avy hatrany no omeko atsika, dia hivahiny atao anatin'ny fandarantsika mivatana ny solomaamboaka ny Madagasikara voafidy any amin'ny distrikana Parafaravola Solofera Rabekitsana na ny député zay anisany miasa any amin'ny faritra loatra mangoro iny fatatsika moa rehefa miresaka tsika loatra mangoro dia ao zany Moramanga Nosy be Anala Ambatondrazaka Parafaravola Andilamena, ka ny solomaamboaka na Parafaravola no hiaraka amintsika rehefa aveo mino fa efa niandalana député Rabekitsana zay voavy nahavita tamin'ny herinandro lasa iny ary tamin'ny herinandro lasa teo zany ny fionana fifampiarabana ho an'ireo mpikatrika eo anivon'ny antoko tiky Madagasikara sy ireo mpiaradia amin'izany antoko izany tany amin'ny faritra Morarano Kroma izay nahatongavan'ireo mpanohana sy mpikambana mpikatroka ary praidonakafo ao aminatin'izany antoko tiky Madagasikara ny Parafaravola izany, de miandry azy tsika satria manam-baovao resana amintsika député Rabekitsana rehefa aveo. Fa akoatr'izay dia navita soa ny taona vaovao ny malagasy rehetra ho an'ny omaly sy afaka omaly zay nanantanterahana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Mbola misy moa ao anatiny amin'izao fotoana izao satria ny fandaharam-potoana dia samy manana ny fomba hankalazana izany, tsirairay dia mbola misy ny manohy azy amin'ity 12 ny volana martsa ity zany. Ka ho an'izay fahakalazana ny taom-baovao malagasy izay dia nanantanteraka zany ireo karazan-danonana samihafa ao anatin'ny fanamariana izany taom-baovao malagasy izany, ireo isam-bohatra zay nanao fikarakarana na ny teny Ambohitra Biby, ny teny Mahamasina, ny eny Ambohitra Atrimo, na ny didina an'Ambohimangakely sy ireo faritra maro samihafa dia samy nanantanteraka izany fotoana zay hametrahana ho zava-dehibe ny fomba malagasy izany. Ny omaly moa zany dia napetraka mihitsy ny hoe zava-dehibe ny midio, zany hoe misasa anary an'ireo zavatra maloto tsy nentina nandritra ny tamin'ny taona lasa zany de hiditra taona vaovao dia vatana vaovao, saina vaovao izay no handraisana azy miaraka amina toe-panahy vaovao, hevitry ilay hoe midio zany resantsika izany, naka an'ilay afo tsy maty ary tonga ao anatin'ny foto-kevi-dehibe ny fihavanana sy ny firaisankina sy ny fiara-miombona zany no ao anatin'izany adevitra zay resantsika rehetra izany. De akasitrahany tena akasitrahana ho an'ireo malagasy zay mahatsiaro mandrakariva mahazava-dehibe ty firenentsika ity ary efa mifo ao anatin'ny tsirairay zany hoe fakamamiana ny Madagasikara zany, ka ingany lay fitambarana sy lay firedaredan'ny fitiava-tanindrazana ao anatintsika tsy handalo fotsiny tamin'iny fotoana zay nakalazana ny taom-baovao malagasy iny, fa hitoetra mandrakariva ary ho ataotsika amin'ny fomba rehetra zay ahafahantsika mampiseho izany
fitiava-tanindrazany zany na ny fihetsika sy fiteny, fiakanjo sy ireo fahaizana mamitrana mamela eloka sy mametraka ho zava-dehibe zany ny asa sy ny andraikitra ho an'ity Madagasikara isika ity. De makasitraka antsika menakavy satria misy aminareo ihany koa ny rarosoanay tam'zany omaly izany sy ny afakomaly de averina any amintsika izany firaretso izany. Fa akoatran'izay zany dia fatatsika moa zany fa maromaro reo vaovao zay voaray tam'ty androany omaly, zany hoe tao anatin'ny 7 ora zany raha ny vaovao ara-panjakana aloha zany de ho resahantsika reo aveo satria namoaka ny didim-panjakana zany manendry ireo mpikatroka zay andrafitra, zay ny tena marina, mpikambana andrafitra ny filan-kevitra ambony ho an'ny demokrasia sy ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana, zay ngamba marimarina kokoa na ny au conseil ny demokrasia sy ny défense de la démocratie sy ny état de droit, zay ny tena marina ACD2D ny fanjakana de ovakitsika rehefa aveo. Fa akoatran'izay dia tsara ihany aloha satria ho resahantsika eo zay rehefa aveo dia tsara ihany no hitondrantsika ihany koa zany ny vaovao zay any ampitan-dranomasina satria omaly moa tsika de niezaka zany nitondra ny fanadihadiana ny amin'ny fitsidiana ara-pomba ofisialy ataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny ray aman-dreny Christine Razanamaso zay ny ampitan-dranomasina am'izao fotoana zao, fa nahazo antsika ihany koa ny fivoaran'ny vaovao satria de misy ireo lahateny zay nataony zany indrindrandrindra tsy nandalo fotsiny ny andron'ny vehivavy, ny fetin'ny vehivavy dia nametraka hafatra ao anatin'izay fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'izony vehivavy izay ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamaso, fa nilaza ihany koa ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eo anatrehan'ny firenena sy ny akony diany zay mbola any ampitan-dranomasina mazava ho azy moa ny ray aman-dreny Christine Razanamaso dia misy ny lahateny zay azontsika zany ary ho alefa hatao anatin'ny fandarana rehefa avy eo zany, fa mbola mandamimazina namantsika teknisiana de rehefa milamindamina izay fandrindrana ny lafin'ny teknika zay dia iveritsika fa ho alefa amin'ny ampahany alefa manontolo, marimarina kokoa fa tsy hoe amin'ny ampahany, alefa manontolo izay faneho-kevitra natondra matoa Christine Razanamaso izay satria zava-dehibe de zava-dehibe ny fahazona hafatra avy amina ray aman-dreny tahaka izany. Fa mialohan'izany de hiverenantsika aloha zany ilay fanomezana ny mandat ho an'ireo candidat zay anatin'ny andiany voalohany ny finidiny antokotiko Madagasikara handrafitra ny lisitra firaisan-kina amin'ny fifidianana solomam-baoko tanterahana amin'ny 27 ny volana Mai ho avy izao. Ny mandat moa zany dia ny taratasy avy any amin'ny vovonana zay hivondrona ireo antoko 5 mandrafitra izany firaisan-kina izany. Raha tsy ahiviko amintsika hoe izy ireo antoko 5 ireo de ao anatin'izany ny antokotiko Madagasikara, ny hery vavaon'ny Madagasikara, ny vondrona atoko miaraka amin'Andriamatoa Sy Teny, ny antoko tsara tafina ary ny antoko politika madio. De ny andihany voalohany zany mandrafitra n'lay firaisan-kina fa avy any amin'ny antokotiko Madagasikara no natolotra omaly zany, nampahafantarina omaly ihany koa raha zay nentsika ilazana azy tamin'ny mpanao gazety. De ho averiko ihany zany misy nanontany hoe iza daholo izy ireo dia averiko hatrany zany mba ho fantatsika any am'ireo distrika samy hafa izany candidat zay notinendry izany. Izy ty moa zany dia mbola isy ihany fandaminana moa zany tsy maintsy misy foana fandaminana hatrany eo anivon'ny antoko ary everitsika fa ny birao politika miaraka amin'ny filoha nasionaly ny antoko dia mihaino ary hitondra hatrany zay hoe voninahitra lehibe ho an'ny antoko amin'ny fametrahana tompon'andraikitra samy hafa izao. De atombotsika avy aty akavy miakavanana zany amin'ny sary zay hitantsika aloha zany izay anarana izay de ny Andriambavilanitra ny anombohantsika azy ato akavy miakavanana zany averiko ihany dia Docteur Noël Lalaina Ramalanjaona zay nahazo mandat zany hisolo tena ny antokotiko Madagasikara ao amin'ny distrika Andramasina.
eo akaikiny ao a maître Ianitra Razafy-Manantsoa zay ato amin'ny boriboritany voalohany aorinany eo a ny solombavambaoka Fidèle Razarapiera any Ambatondrazaka, eo akaikiny eo a ny solombavambaoka Rodin Rakotomanjato any Rivomamo, eo akaikiny eo Solofera Rabekitsana Aparafaravola, eo akaikiny Solofera Rabekitsana eo a député Fenitra Lambomanana boriboritany fahatelo, eo akaikiny eo a dia député Michel Avakoaby hoy ny rehetra Tsirabe voalohany, dia eo arina kely tsy lavitra ny député Michel Rina Randriamasinoro zay solotena ny antoko sy ny firaisankina atao amin'ny boriboritany fahaefatra, dia eo akaikiny Rina Andriamasinoro aoriana zany a dia ny député José Anthony zany a Olivier zay fatatsika moa zany a fa Atsirabe faharoa, de eo aloha ny député José Atsirabe faharoa, député Tojotsy Andriamampandry boriboritany fahaenina, de eo akaikiny eo Fetra Rahalamozafy Mololona Andre tsy mialona boriboritany fahadimy, de eo akaikiny Fetra eo a solotena zay nofinidy ao anatin'ny distrika ny Faratsio, de eo aloha zany lokely lay namana avy any Faratsio zany a dia misy any Edy zany a zay hitondra ny maheo ny firaisankina any amin'ny distrika na Anjorobe, de eo akaikiny eo docteur Brito zany zay ho an'ny Fianaratsoa raha ho an'ny lisitra firaisankina, de ito aloha ito manao lobaka fotsy Livasoa na maire Liva zany ho an'ny distrika ny Betafo, de ao aoriana maire Liva hita kely ny lohany dia Natenany Andrembovonjy zay hitondra ny lisitra firaisankina any amin'ny distrika ny Mandoto, dia eo akaikin'izy mirahalahy eo a député Randrena Sostanslas na Rastany zay hitondra ny lokony antoko ao Antananarivo faharoa, ary aty amin'ny ilany havanana indrindra zany a dia ny solombavambaoka Mambra Benirina zay hitondra ny lokony vovonana firaisankina zay ao amin'ny distrika na Ambohitra Atrimo. Zay zany reo hoe azo tamin'ny sary aloha zany a zay ho an'ny natolotra fa misy moa zany a no tsy tamin'ny sary fa atao anatiny zay hoe voalaza izay fa tonga ihany koa zany a dia Andriamatoa Avitra Andriamonsa zany a zay ho ana Avaradrano sy Voangy Ramananarivo ho ana Tsimondrano zany raha ny fantatra tao anatiny zay fizaram-bavao omaly izay, de hanao fandaminantsika zany a raha ny fandaminana zay isaorana zany a ireo solombavambaoka namana zay mpiara manonja amintsika tanatiny ty fandaranty dia efa misy ny fandaminana dia hisesy hiditra tsikelikely eto amin'ny fandarantsika zany miara manonja ireo kandida akoatran'rehefa solombavambaoka zay efa matetika mandray anjara ary tena mandray anjara atao anatin'ny fandarantsika, dia hiditra tsikelikely atao anatin'ny fandarantsika izy ireo zay hilaza iresaka ny raharaham-pirenena ary efa iomana sahady amin'ny fampahafantarana an'izy ireo sy ny hoe fahavononana hiatrika ny fifidianana ho tanterahana ny 27 ny volana May ho avy izao. Ohatra zany zao no omeko atsika nga ben'ny tanàna Sabosina Mena avy any hitondra ny lokon'ny firaisankina ao Avaradrano zany ny fantatra fa de hoe Rapitso no iara-dalana amintsika zany mazava ho azy miaraka amin'ny député Bogos Rastany ny sasany de efa manao fandaminana ho ana Kazobe, ho ana Tsemondrano, ho any Mandoto sy ny sisa, dia efa hanao fandaminana ihany koa zany hiatrika ny fandarantsika tahaka izany ohatra Andramasina sy ny sisa, mba ho resy ho fantatry ireo mpiaino sy ireo vahoaka any am'ireo distrika zay andraisan'izy ireo anjara sady hirotsahany no hitondrany izay lokony ny vovonana izay eo anatrehany ny ady lehibe zay atao ho an'ty hoe fahafahana sy famerenana ny tany-tandalana ary ny fiandrianana Madagasikara ity ka hiatrika ny fifidianana solombavambaoka amin'ny 27 ny volana May.
de mandamina zay fandaminana zany izahay am'izao fotoana zao miaraka am'ireo solomamoaka sy ireo kandida zany a dia ampiakaritsika atao anatin'ny fandarana izy ireo zany satria ianareo radio koa moa nanoratra taty aminay ny amin'ny hoe lina ny are ny fanehoan-kevitra ireo kandida zany a de verina fa rariny sitsiny ny andaminantsika izany atao anatin'ny fandarantsika fa efa nambarako sy nampanantenaiko teo a am'ty androany ity zany de tokony ho avy eo ny député Solofery Rabekijana zay iza moa député Solofery Rabekijana fa avany Ambatondrazaka zany a député Solofery Rabekijana zay hitondra an'izay fanehoan-kevitra izay iaraka amintsika rehefa avy eo zay amin'ny akabiany ny ho fandaminana ny miara-manonja fa isika ihany koa de mahatsapa ny mahazava-dehibe mihitsy ny amin'ny hoe inona moa no antony hanaovantsika izao tolona izao, inona moa ny antony hijoroantsika ny amin'ny hoe andeha isika hametraka ny mahazava-dehibe mandrakariva ny asiny zany tanindrazana izany de izany no anomezako anareo ny reo hoe karazana tantara maro samihafa mba tsy ho diso anatrehan'ny tantara zany reo tanora sy ankizy aty aoriana de omaly ako nandefa tamintsika ny amin'ny hoe betsaka nytohina sy sorena tam'ilay hira cover Madagasikara tanindrazanay mitsangana ry tanora zay diso fatatsika fa hira faneva ny MDRM zany kanefa nisy nanao cover de nisy nanao clip atetsy amikanja ny Mahamasina de betsaka nytohina sy sorena ny amin'ny hoe tsy tokony ohatran'io no hanaovana azy satria tahaky ny voasimbazimba le tolona anatrehana tamin'ny fanjanahantany mihitsy ny voasimbazimba rehefa tsy voaja ilay hira zay no tanterahana amin'ny fomba zay nanaovan'ireo mpikatroka MDRM azy na tamin'ny tonony na tamin'ny feoany sy ny gadona zay nandraisana azy zany de nanao fanehoan-kevitra tamin'ny tambajotra sosialy moa zany ny akamaroan'ny malagasy de voaray an'ireo tanora zany de nitondra ny teny fialantsiny izy ireo ny amin'ny hoe mialantsiny zahay amin'ny reny zavatra zay nataonay ireny de rariny sitsintsika raha ohatra ka mitondra zay fialantsiny ireo tanora avy anatin'ireo unité zay nanao an'ireny clip sy nanovany ny iriny zany satria zany dia zava-dehibe ihany koa zany ny droit de réponse tahaka ireny rehefa misy zany le hoe fioara-pefina manaonao foana de misy le droit de réponse zany nentin'izy ireo de nambaratsika zany tao anatin'ny fandarana iny omaly zany fa nisy zay zavatra zay ary de nisy ny fialantsiny avy amin'izy ireo eny ary de hoarotsakitsika ara ny fanambarandra Mato Kristine Razana Mahasoa zay mivatana ho an'ny vahoaka malagasy am'izao fotoana izao zay fanambaranay tena ampiandohany ny fandarantsika fa hisy ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristine Razana Mahasoa dia hoarotsatsika ao anatin'ity fandarana zay nivokariny MBS radio miaraka amin'ny radio Mada ity zany fanehoan-kevitra izany namana teknisiana. Ry mpiray tanindrazana malala misaotra an'Andriamanitra isika nahatratra an'izao fotoana izao ifanatrehako aminareo indray miarahaba ny malagasy rehetra aho nahatratra ny asaramanitra ary miarahaba manokana ny vehivavy nahatratra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy ampanetretena sy amin'ny foko manontolo no ifandraisako aminareo avy ety ampitan-dranomasina amin'ny alalan'ny fahita lavitra amin'izao andro izao maro ny zava-mahasoa zay tiako ampitaina ho antsika vehivavy mpiray tanindrazana tsy akanavaka mamela ahy ianareo tompoko ary ilaza fohifohy ny tena maharary antsika vehivavy amin'ny tany mandroso sy mivoatra dia mametraka ny fifampidiniana fifanajana ny miralenta sy ny fitoviana zo amin'ny sehatra rehetra hiarany herisetra maro ny vehivavy hatramin'ny taona farany bitika indrindra
farany teo zao dia zazavavy kely vao 9 taona no hiarany herisetra. Izany herisetra zany dia hita sy miseho eny amin'ny fiarahamonina, na ambony vohitra na ambany vohitra, na eny amin'ny toeram-piasana, na eo amin'ny sehatra politika. Afaka mirehareha isika vehivavy malagasy fa nanome tolo-hevitra tamin'ny sehatra avo izay natrehako sy nandehanako, satria anisany nanome hevitra na tolo-hevitra ny amin'ny fametrahana ny diplomasia parlementaire ho an'ny vehivavy amin'ny vina isoroana ny ady anatiny sy ny ady iraisam-pirenena, amin'ny fandaminana an'izany ka andraisany vehivavy andraikitra feno. Koa raha hitazana, hijery, hitsetra, hanao tora-po fotsiny dia inoko fa tsy hitondra fandrosoana sy fivoarana ny amin'ny tsaratsara kokoa izany. Raha ny hevitra ny fikatsahana ny tsaratsara kokoa ho an'ny mpiarabelona, na vavy, na lahy, na zanaka, na ray aman-dreny, na iray tampo, dia izay no herijika na voninahitra ambony sy faratapony eken'ilay nahary izay notsika, ka izay no mampirisika ahy, izay ihany koa no mitarika ahy hiaro ny marina ihany ary ny marina hatrany. Ity ny afatro alohan'ny ilazako ny zava-niseho tokony ho fantatsika mianakavy. Fadio ny mirary ratsy ny olona tsy mitovy hevitra politika aminao, mivavaha ary aza mitsahatra ny mitondra ambavaka ny olona mametraka anao ho fahavalo. Eto ambavaka ny fanirianao izay lehibe indrindra ka hatramin'ny farany bitika indrindra. Alaviro ny ratsy, alaviro ny fanahina sy ny tahotra. Araky ny fantatrareo dia aty Frantsa no misy ahy amin'izao ora izao. Maro ny fihaonana sy ny fifanakalozana taty. Ifampizaraiko aminareo ty tranga iray ity. Tao anatin'ny firenena 440 tonga ny vory taty. Rehefa tonga ny émission spéciale tamin'ny télévision la chaîne parlementaire na LCP, avy hatrany dia nilaza tamiko ny filohan'ny antenimieram-pirenena frantsay fa izaho no nofinidiny hanao débat télévisé miaraka aminy. Amparitretena ary no nanekeko na dia tsy nisy fanomanana firy aza. Anisany tena napahagagahy ny fanasana ahy tamin'ny sehatra avo sy ambony izay tsy voasoratra tao anatin'ny fandaharam-potoana akory izay nalefa ho fanasana ahy. Fa tonga taty vao nomena taratasy fanasana mihitsy ny tenako izay isaorako manokana ny filoham-pirenena frantsay nanasahy. Isaorako ihany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena frantsay tamin'ny fanasany ahy sy ny mpiara-miasa amiko. Isaorako ihany koa ny
ambassador frantsay sy ny masovoy ny la frantsa any Madagasikara. Ireo mpanolotsaina koa isaorako, zay mpanolotsaina manokana ka nahatomombana ity fitsidiana ofisialy ity. Maro ny vaovao tiako ambara amintsika mianakavy, fa ho ataoko bango tokana mba tsy hahalava ny safa na mba tsy hahalava ny darona. Miara-manaiky ny rehetra fa firenena mahantra i Madagasikara, nefa manana arena maro afaka hampandrosoana azy. Maro ihany koa ny fotodrafitrasa vaventy no miatona na dia efa vonona tanteraka aza ny vola sy ny teknika hanamboarana azy ireny. Anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny resaka herinaratra ialana amin'ny délestage manerana ny nosy sy ireo fotodrafitrasa maromaro hafa izay goavana ihany koa. Raha ny fanazavana dia tsy ny rafitra no sakana, fa olona no sakana makadiry. Maro ireo mpandraharaha vaventy maniry hamorona asa any amintsika fa matahotra noho ny antony maro samihafa. Ny lalàna, ny climat d'affaires sy ny herinaratra izay miteraka olana be ho an'ny indostria, ny lalam-pirenena, ny amin'ny fitaomana sy famoahana ny vokatra. Tsy afaka ny valapatra firy aho, fa tiako ny manamarika fa tsy irery ny malagasy amin'ny fitadiavana vahaolana isan-karazany ho an'ny tena fampandrosoana any Madagasikara sy ny malagasy. Mamerina aho ny firarian-tsoa ho antsika vehivavy malagasy, miray sahina, mifankatiava raha ny fehy ny fivoriana iraisam-pirenena taty dia anisany fototra afaka mampiova ny tantara ny vehivavy ary manana ny eritsaina rehetra ilaina amin'ny fanovana ny vehivavy. Ary efa maro ihany koa ny vehivavy eran'izao tontolo izao manam-pahaizana no efa misehatra amin'ny politika. Ry vehivavy malagasy raisoary ny andraikitrao sy ny adidy mifanandrify aminy, ny adidy ihany koa izay mifanandrify koa amin'ny tanjona ho an'ny tsaratsara kokoa ho anao sy ho antsika vahoaka malagasy tsy vaky volo. Ho an'ireo mpisopatra tsarovy fa misy ilay fitenenana hoe aza mampalahelo ny vehivavy fa Andriamanitra miady ho azy. Misaotra tompoko, samy hotahin'Andriamanitra. De iny zany a lay fanambarana nataony filohan'ny antenimera pirenena Ramatoa Razanamahasoa Kristina zay avy any hampiditra ny ranomasina amin'izao fotoana izao, satria manao fitsidiana amin'ny fomba ofisialy izy. Goavana be le afatra farany teo zay nomeny teo ny amin'ny ho an'ireo mpisopatra de hoe aza manao zay mampalahelo ny vehivavy fa Andriamanitra hiady ho azy zany. Tena mifantsika be zany afatra izany afaka dinihana amina angla samy hafa mihitsy izany lafinjavatra izany. Fa raha hofitiniko ny zavatra nambara ny filohan'ny antenimera-pirenena tao anatin'ny fanambarana zay nataony iny de hoe teo aloha zany amin'ny hoe
tsy afaka hitazana sy hitsetra fotsiny zany a ny zava-misy iainan'ny firenena ny vehivavy a satria tsy mitondra fivoarana zany mitazamaso sy mitsetra fotsiny zany fa mila mandray andraikitra dia antom-pijorony ny hoe hiarony marina ny marina ihany ary ny marina hatrany nambarany ihany ko tao anatin'ny fanambarana iny fa hoe fahadio ny mirary ratsy ny olona tsy mitovy hevitra aminao ambariny ihany ko fa tamin'ireo firenena efatra amby efapolo zay nandray anjara tamin'ny sommet ho an'ireo filohan'ny antenimeram-pirenena tany frantsiny dia ny tenany Ramatoa Kristina Razanamahasoa no ny safidiny ny filohan'ny antenimeram-pirenena frantsay zay vehivavy hiara hanao hevitra anio hevitra aminy na débat aminy amin'ny la chaîne parlementaire zay fahitalavitra any Frantsa ny LCP zay fampiasa n'ireo parlementa izany ka nanaovana zay fanehoan-kevitra zay somary nitondra sombony kely moa zany tsika omaly satria nahita n'iny vaovao iny tsika tamin'ny LCP dia nitondra sombony kely dia nametraka ny mahazava-dehibe na ninona moa no firenena efatra amby efapolo nefa voasafidy tao anatin'izany ny filohan'ny antenimera-pirenena de anisany tombony ihany koa zany ho an'ny Madagasikara rehefa mahita trangan-javatra tahaka ireny amin'ny hoe manana maha izy azy ange le vehivavy malagasy lay chef d'institution amin'ny akapobeany fa eo amin'ny fomba fanaovana politika zay matetika efa mivoana amin'ny tokony izy dia lasa zany any amin'le hoe fanaovana tsinitsinina an'ilay mpanao politika sy ireo zay heverina fa manana hevitra tsara te hitondra fandaminana sy te hitondra fampandrosoana ho an'ity firenena ity manoloana an'ireo olona zay te hifikitra fahefana ary manao an'izay fahefana izay ho fitaovam-pamaharany eo am-pelatana ny ahafahany mampiakatra ny harikarenany sy ny voninahitrany dia takona zany lay tena hoe finiavan'lay mpanao politika indrindra vehivavy te haneo zavatra tsara eo anatrehany zava-misy ho an'ny firenena de nambarany filohan'ny antenimera-pirenena tao anatin'ny kabariny iny fa nisaorany ny filoha frantsay nisaorana ihany koa ny filohan'ny antenimera-pirenena frantsay sy ireo masovoany ivelany zany Frantsa sy eto amintsika zany anisany ny karakara sy nahatonga ny fitsidiana ara-pomba ofisialy zay notanterahany tany Frantsa zany de niarahany rehetra ny haiko izy izy fa firenena mahantra i Madagasikara kanefa de manana harena maro hampandrosoana azy i Madagasikara kanefa rehefa nydinihana le izy dia betsaka reo asa miantona zany zay tokony ahafahana mampandroso any Madagasikara de hoe ny fotodrafitrasa vavety zay tokony alana amin'ny delestazy reo fotodrafitrasa maro ahafahana mitondra fampandrosoana zay manakaiky vahoaka kanefa reny rehetrarehetra reny dia miantona am'izao fotoana izao de ny costa zany na ny fahatsapana zay hita tany ampitan-dranomasina tany araky ny nambany Ramatoa Kristina Razanamahasoa de hoe tsy ny rafitra no sakana fa ny olona veriko tsara tsy ny rafitra no sakana fa ny olona miteny be izany fanehoan-kevitra mety fo de fo zany kanefa rehefa tena hanaovana fandinihana lalina zany de tena misy dikany goavam-be eo anatreo an'ireo zava-doza zay mampahantra any Madagasikara am'izao fotoana izao de notsipihany fa maro izy ireo mpampiasa vola sy ireo mpamatsy vola sy ireo mpandraharaha vavety te ho tonga ty Madagasikara kanefa matahotra no aty Madagasikara noho izay hoe climat d'affaires noho izay hoe tany tsy milamina izay noho izay anton-javatra maro eo amin'ny lafin'ny fiarovana ny famatsim-bola sy ny fahafahana mampiasa vola ho an'ny aty Madagasikara izay dia tsy tonga aty Madagasikara satria betsaka zany tahotra sy ny aya ho an'ireo rehetra zay mieritreritra fa hanao fampiasam-bola aty Madagasikara de nofaranany tam'le hoe tiako ny manamarika fa tsy irery ny malagasy fa maro ireo mikaroka vahaolana ho an'ny fampandrosoana any Madagasikara zany
de afatra moa no omeny Kristina Razanamahasoa zay filohan'ny anteny miaram-pirenena ny amin'ny hoe miraisahina mifankatiava indrindrandrindra ho an'ny vehivavy fa afaka manova zavatra ho an'ny firenena izany firaisan-kina sy fankatiavana zany indrindra miainga avy eo anivon'ny vehivavy tena afaka mampandroso ny firenena zany de le farany teo le afatra farany teo iny moa tonga de sytomboka avy hatrany satria goavambe iny hoe ho an'ny mpisopatra iny de aza manao zay mampalahelo ny vehivavy fa Andriamanitra iady ho azy izany. De lay afatra zany misy zavatra marobe isainana eo amin'ny fomba fitantanana firenena, eo amin'ny fomba fanaovana politika ihany koa, tsy voatery mivatana be ny afatra fa na amin'ny fomba somary hoe ankolaka aza no ampitanany afatra de anjarany rehetra no mandray, anjarany rehetra ihany koa no mahalala ny amin'ny hoe tokony hosaitsainy reo zay heverina zany fa hivatanany afatra ny mba hanova am'izay ny famindra sy ny fotom-pisainana mba hanatsarana nyty Madagasikara ity. De filohan'ny anteny miaram-pirenena miteny iny chef d'institution zay niraisiny ny mpitondra frantsay satria teo ny filoha frantsay ny prime ministre frantsay Iatala ihany koa zay nifandray taminy, ny filohan'ny anteny miaram-pirenena frantsay Ramatoa zay nifandray taminy de veritsika fa goavana be eo amin'ny fomba fanaovana politika zany ho ianambarako tamitsika tamin'ny fandarina omaly ny amin'ny hoe ny force politique anan'ny Ramatoa Kristina Razanamahasoa ao anatin'izao situation zay dia misemerge zany hoe mivoaka matanjaka eo anatrehan'ilay toerana sarotra apetraka misy amin'ny Madagasikara satria eto atoerana dia manao velokanota ny vondrona Europiana, milaza ny rapport ny Banque mondiale ary tsy mitsahatra mampiseho ny ahahany ho aty Madagasikara ireo investisseur ary betsaka reo olana ara-pitantanana miseho eto Madagasikara. Kanefa etsy ankilan'izay zany de misy an'izay hoe filohan'androm-panjakana izay tsara fandraisana ary misy tanana tsara zany sokafan'ilay mpitondra fanjakana any Frantsa ho an'ny chef d'institution anankiray de eo amin'ny lafiny fomba fanaovana politika sy ny diplomasia hoy mikôty be reny satria amin'ny politika de tsy azara ny politika, tsy jeu de hasard zany ny politika fa misy zavatra mandeha miodina arak'izay tena hoe filany ny tsirairay ahafahana mitondra makany amina fahombiazana sy makany amina tanjona kendrena zay. De mazava moa zany satria ny ady hevitra de hoe ahoana ny fomba ahafahana mampandrosa amin'ny Madagasikara, zany daholany no kinendriny rehetra zany no kinendry ohatra raisitsika mazava tsara matoa mivondrona ao anaty vovonana anankiray le firaisan-kina misy antoko politika adimy ao de zao no mbola hampandrosoana ny Madagasikara no himatymatesana izy ireo, no mbola hijoroana izy ireo, no mbola handanina izy ireo fotoana ary mbola nambaranga Marc Ravalomanina zay mpitarika ny antokotiky Madagasikara izany, mpitarika mpiara-mitantana ny vovonana firaisan-kina Madagasikara ho amin'ny malagasy ihany koa zany amin'ny hoe tena hanohy ny tolona ary mieritreritra mandrakariva ny fahampandrosoana an'ity firenena ity no antony nametrahana ny vovonana firaisan-kina sy isafidianina ireo kandida zay handray anjara amin'ny alalan'izany vovonana izany ka hitondra ny anaran'ity firaisan-kina ity. De rehefa mijery itsika ny fandraisana andraikitra tonga amin'ny tany lavitra any hijoroany Ramatoa Kristina Razanamahasoa de isika hoe mbola hitohizan'ilay fandraisana andraikitra ao anatin'ilay hoe fikaroana zay mahasoso mahatsara ny firenena zany rehetrarehetra zany ka na amin'ny volana miaza no tapitra lay mandat na feptom-piasany ny anteny miaram-pirenena zany hoe ireo solombavambaoaka raiky amin'ny 500 nanomboka tamin'ny 940 ka hamarana feptom-piasana amin'ity volana Jolay 420 ity satria roa Jolay 720 no nanambara namaky tamin'ny fomba ofisialy ireo solombavambaoaka lany tamin'izany fifidianana izany ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroana de raisina zany fa any ho any amin'ny roa Jolay 420 no tokony ho tapitra zany feptom-piasana satria 5 taona ny nambara ny lalam-pandroana ka nafoy aza le feptom-piasana satria volana Marsa zao dia tsy mampembotra mihitsy ny milaza ny zava-misy iaina ny firenena de afatra no nentin Ramatoa Kristina teo, afatra ho an'ny vehivavy, afatra ho an'ny olom-pirenena izay nambarany amin'ny betsaka ny tia nambara ary misy zavatra maro ny fampidiniana tany am-pitan-dranomasina zany.
de mino isika fa reny lahateny tao anatin'ny kabary ny filohan'ny anteny mera-pirenena reny dia hivadika vokatra ny amin'ny fomba hahafahana zany mijery zay ampandrosoana nylay firenena zany ny amin'ny fomba fanaovana politika ka reny afatra na dia ankolaka kanefa tokony ho voaraiany zay tokony handray azy ohatra am'izany de hoe firenena mahantra Madagasikara manana reny izy kanefa dia mahantra maro ny zavatra entina ampandrosoana zany firenena zany saingy betsaka ny asa miantona ho an'ny eto Madagasikara na de zany fotsiny ara dia goavany zany afaka manao constat zany filohan'ny anteny mera-pirenena fa betsaka ny zavatra miantona anisan'izany le foto-drafitrasa vaventy zay tokony ampitsahatra ny délestage reo lafi-pamokarana rehetra zay ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena izany de nambarany fa tsy ny rafitra ny sakana fa tena olona mihitsiny de samy tsakotsako isika rehetra fa raha aman-dreny ny teny iny matoa izy zany miteny ohatran'izay de misy zavatra tsinjo misy zavatra fantatra ary matoa any ampitan-dranomasina miainga ny avatra matoa misy fionana an'ireo tompon'andraikitra politika zay mitantana firenena ny lafrantsany dia zay le teneniko hoe ny politika de tsy jeu de hasard tsy kilalao mankisendrasendra ny fomba fanaovana politika fa misy zavatra mazava be zay tokony ho fantatry ny rehetra zany am'izao fotoana izao de samy mitondra ny anjara biriky ny rehetra na ny etotoerana na reo mipetraka any ampitan-dranomasina na reo zay mandalo any ampitan-dranomasina mba hikendry ny atsara sy ahasoany ty Madagasikara ity izany anie no tena lokaloka sy mba tena hiaditsika fo mafy mihitsy mba ahafahatsika mijery raha pitso raha afaka pitso fa reo mavranjo hoe reo belelikely reo rovidamba ampiraitanydrazana amitsika dia mba hanana ny anjara biriky ny hotondra mpanan-karena ampandroso ary horehareany ty Madagasikara tsika ity zany ny tanjotsika zany ny fandritsika menakavy ya zay ny amin'iny fa de ao anatin'ny pejy ny MBS zay mandefa mivatana ity miara-manonjy ity moa zany dia misy ny fankasitrahana maro samihafa zay mivatana ho an'ny filohan'ny anteny mera-pirenena atao anatiny ny kabary iny ivadika am'izay tsika pejy hafa zany mbola raharaha-pirenena ihany mandra-pahatonga ny solomamboaka ny Madagasikara Solofery Rabekijana zay rehefa tonga eo ny député Rabekijana na manafaly sy tanjona tsy voateny kory zalahy teo fa ry zalahy miaraka amitsika de tsika tovavy kely mafinaritra ane tsika zay misafidy ny andraikitra raha teknika ny hainao manjery zay ny fianarana ataontsika de mpianatra ray izy atao amin'ny orinasa tseraseratsika de tena hainy mihitsy no mifeany sary sy ny feo zay voaraintsika isa-tokantrano any ifaly zany manao fandaminana akapobeany miaraka amin'ny onja ao ambadika ao sy ry tanjona mba tiako ihany ny mizaran'izany satria tsy zarery zany fa nirira zafy manantany no hoe miaraka amitsika fa misy namana ao ambadiky ny sary sy ny feo ao ambony ao zao dadatora-dany zay mifianjoko azy ny amako rehefa olon-dehibe de ajaiko mihitsy asiko taontaona dadatona asiko kely an'lay hoe dadafara na dadanaivo zay mba tena amezam-boninahitra ny amin'ny hoe efa olo mavety zany de dadatora-dany sy ry zoko be razankla ny any amin'ny lafiny teknika any ya iresakitsika satria ny vokomaly lay didi-panjakana faly de aloha vakitsika aloha zany le manangana n'lay ACDDED de hovakitsika le izy faly efa afaka rosy ve le sary voilà eo ary le izy ny fiadinan'ny repoblika namoaka azy omaly fa 1/20 ny volana marsa 4 sy 2 de tahatahaka izao zany le izy fiadinan'ny repoblika fanambarana no raisy ny filohan'ny repoblika ny vidim-panjakana laharana fa 4 sy 2 tsipika 7 sy 700 tamin'ny 9 marsa 4 sy 2 anamarinana ireo mpikambana voafidy sy voatendry andrafitra ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tantan-dalàna ACDDED de toy izao zany izy Valomenada zay nambarany didi-panjakana zay navoaka ny tenivo ny fiadinan'ny repoblika voalohany indrindra am'izany solo teny amin'ny fiadinan'ny repoblika raha matorana ampy Sizel
faharoa solotenan'ny anteny merandola Andriamatoa Ramarokoto Fenso Emile. Fahatelo solotenan'ny anteny meram-pirenena Andriamatoa Zafilaza. Faefatra solotenan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenina Andriamatoa Rana Dialisson Angelo. Fahadimy solotenan'ny fitsarana tampony Andriamatoa Samuel Rakotondray ny Hermandimby Rajaona. Fahenina solotenan'ny voameram-pirenena Mahaleotena misahana ny zon'olombelona CNDS dia Andriamatoa Andriamanantena Jean-Marc. Fahafito solotenan'ny olafitry ny mpanao gazety Andriamatoa James Ramarson. Fahavalo solotenan'ny olafitry ny mpisolovava le bâtonnier Radson Solo. Reo zany reo handrafitra ny ACDDD misa valo araky ny didi-panjakana larina faefatra amby 24 tsipika 720 navoaka ny fiadinan'ny Repoblika tamin'ny faha-1 volana Marsa izany. Avy hatrany dia ny fanadidiny hoe tsika anatin'ity satria ny ACDDD raha raisitsika ilay fitsanganana aza esoriny io faly fahavelolo ipetraka eo raha raisitsika ilay rafitra nitsangana teo aloha zay nitarihan'ny Père Lenoble zany nandritry ny enina taona teo io ngambo zay raha tsy diso ny fitadiko satria tokony izay ny mandat iasan'ny ACDDD de anisany nahabeady hevitra satria tsy nitsitsy fitenenana le ACDDD zay vao nitsangana zany taorina n'lay fanoratana azy tao anatin'ny lalam-pandrenina sa ity manko zany de rafitra zany. De eto koa mbola adevitra ny amin'ny hoe androm-panjakana sa rafim-panjakana satria tam'ilay nandefa reketo nakany amin'ny anteny meram-pirenena ny filohan'zany ACDDD zany Andriamatoa Père Lenoble de io zany teo anivon'ny anteny teo anivon'ny ACC hoe tsy androm-panjakana fa rafim-panjakana izy ity satria tam'izay le nangataka n'le fampitsarana n'le filohan'ny Repoblika ny amin'ny fitsabahana n'lay lalam-panorenana zany ny teo anivon'ny ACDDD vokatry ny sezina zay nataon'ireo solombavam-bahoaka maromaro tamin'le resaka motion de censure tamin'ny décembre 2022. Io manko tsy nahafaly an'ireo solombavam-bahoaka maromaro ny vondrona de nandeha izy ireo nanoratra teny anivon'ny ACDDD. De ny ACDDD zany no niangavin'ny reo parlemanta vitsivitsy zany mba hanoratra apafantatra ary akandraikitra ho an'ny filohan'ny Repoblika raha ny rijateny samihafa zay narafitry ny ACDDD nalefa na ny reketa nalefa teny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. De nanananambara ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana lalaovina tao anatin'izany ny 920 ny 920 sy ny sisa. Fa maromaro hoe faneho-kevitra nataon'ny ACDD tamin'ny fotoan'androny zay nataony filohany na io faneho-kevitra tsotra na io faneho-kevitra manoloana ny fiainan'ny firenena na io tamin'ny famoahana an'le gazety boky Demokrasia zay navoaka ny teo anivon'ny ACDD. De tsy maintsy miresaka raharaham-pirenena zany ACDD zany ary tsy misorona ny zavatra teneniny aminy hoe tsy mbola izy zao Demokrasia zao tsy ara-dalàna ny fomba fampiarana ny Demokrasia ary manitsy aza ny amin'ny fihetsiky n'lay mpitondra fanjakana tamin'iny mandat voalohany iny voateny tao anatin'izay moa ny mpanantanteraka misy ny filohan'ny Repoblika sy ny Prime Ministre sy ny fomba fanajana an'izany tany tandalana izany. Fa raha tokony tany amin'ny volana septambra raha araky ny antso nataony teo anivon'ny ACDDD no tokony farana ny feptom-piasana izy ireo de naroso meloa zany. Asa izay na tany amin'ny volana avril ve sa tany amin'ny volana febroary ve tsy tadidiko tsony le izy fa somary very kely fa mialatsy indrindra zany fa lasa aloha zany lay famoahana didi-panjakana zany zay mandrava n'le ACDDD zany satria hoe vita lay asany zany. Betsaka manko ny zavatra natahorana raha ohatra ka mbola nihitatra teo lay fotoana ny asan'ny ACDDD ny fotoana raha teo efa nanakaiky ny fifidianana de mety ry zay namelo amin'ny fotoana ty androm-panjakana atoko foana hoe androm-panjakana anankiray ity satria au Conseil de la Démocratie de la Défense la démocratie et l'état de droit. Au Conseil zany hoe filakevitra ambony haute cour fitsarana avo tsy de mifanalavitra zany amiko de zay ny ametrahako hoe androm-panjakana ihany le ACDDD
na de misy kilalao teny terminolojia somary manahirana aza amin'ny resaka voambolam-panjakana voambola nara-pitsarana tahaka izao de ataoko ohatran'izay ihany aloha zany le izy ka raha ohatra zany mbola nanana fotoana na hahafahana ny asa naharitraritra teo zany le ACDDED indrindra nahafahana ny adevitra politika teto Madagasikara dia mety afaka nanova zavatra be zany fa malheureusement zany le ACDDED raha va melony fotoana tsy afaka nanao ny asany nambara fa hoe tapotra ny fempo-tom-piasany ny CFM ihany koa zay manao gestion na conflit fantatsika fa misy conflit teto Madagasikara raha va melony fotoana ihany koa satria tapotra ny fempo-tom-piasany de niantona teo zany ny fametrahana CFM sy ACDDED de zao zany miverina le izy de rehefa miverina le izy ny atsy problème tsony ndray le ambony sasany na de fatapatatra hoe iza daholo reo olo reo fa eo amin'ilay solotena ny fiadinan'ny repoblika zay ny tenenako fa le avereniko indray ara le izy fa le zafady indrindra eny tsika zany satria tsika nefa mitazona mibokotra ao de ato amin'ilay solotena ny fiadinan'ny repoblika Ramatoa Anampy Zizelle de eto mipetraka amin'ny fanontaniako hoe de tsy misy olona mihitsy ve de misy iteny zao hoe io ndray nareo fa nientsika tozoro afara de misy iteny ndray ny aminy hoe reto de tsy mitsahatra afaky tsy manakina foana fa manitikitika foana ho any le am'le fomba fanendrena hoe tsy manana olona mihitsy ve le fitondram-panjakana satria zany solotena ny fiadinan'ny repoblika izany tsy maintsy mandalo eo ambany maso ny filohan'ny repoblika zany efa nabe adevitra anie nitoerana nisy any Ramatoa Anampy Zizelle satria ministre ny fonction publique teo aloha izy zay tsy iza fa vady ny filohany CENI de nabe adevitra zany izy fantatsika teo amin'ny tontolo ny fitsarana de betsaka ny adevitra tamin'izany ny amin'ny hoe ahoana ny fandrindrana ny andraiki-panjakana raha ohatra ka ity ministra ao anatin'ilay gouvernemanta pouvoir exécutif nefa ato ny vadiny dia filohan'ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny CENI de nisy nitondra fanamariana an'izany ary tsy malagasy ihany no nitondra fanamariana an'izany fa ny volony Europeanina koa nitondra fanamariana an'izany amin'ny hoe mampanabe ny ihany ny fametrahana ny filohan'ny CENI sy ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hoy ny volony Europeanina efa nanaitra zany izy ireo tany amin'ny taona 2024 tany ny crédibilité an'ny élection mihitsy nampanaitra an'izy ireo ny amreto olona roa satria ny ray ny vadiny ministra ao anatin'ny gouvernemanta Tsay Christian fanjakana Andriamatoa Rajoelina ny anankiray dia ministra ny fanjakana Teteza Mita tamin'ny andron'Andriamatoa Rajoelina anisan'ny tompon'andraikitra voalohany nanao fakahakevitra sy nandrafitra ny lalam-panorenana 14 conseil consultatif constitutionnel de ireo tsanganana misy an'ireo olona roa reo sy ny mombamomba azy ary ny parcours politika na ny zotra politika an'izany no nanairany teo anivo ny vondrony Europeanina ny amin'ny hoe mila jerena tsara reto lehibe mpitatana androm-panjakana ny ray de voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny ray am'ireo olona mifamatotra andraikitra ao anaty fanjakana de ity ndray zany inge le manahirana an'le izy ity ndray zany de tompon'andraikitra zay nanandraikitra teo anivon'ny gouvernemanta de zay hoa le manahirana tena manahirana mihitsy le izy ny antony tenenako an'izany de zao marina fefa nanandraikitra teo aloha io olo io fa manana andraikitra vaovao ndray zany amin'ny ACDDED am'izao fotoana zao de za rehefa mahita an'ity raha sy diso ny fitadidiako ny filohan'ny CENI dia quota ny fiadinan'ny repoblika zay lasa président ny CENI ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana raha tsy diso ny fitadidiako afaka manitsy azy sika dia quota ny fiadinan'ny repoblika de ity zany mahita quota ny fiadidinan'ny repoblika Ramatoa Anampy Zizelle de ozy hoe azoko antoka zany tsy salasalako mieritreritra zany
fa olona anaty kisany nandritra ny taona maro tao anaty gouvernement io ary nyvadiny de mena ndraikitra lehibe teo anivon'ny seni azoko antoka zany fa hananandraikitra eo anivon'ny ACDDD ary mety for probable for possible ho filohan zany ACDDD zany ity solotena ny fiadinany repoblika ity fomba fijery-tsolo zany tsy mbola miresaka zavatra bitsaka tsika am'zany fa manana intérêt ametraka ny olony zany le fitondram-panjakana mba hifian'lay androm-panjakana ACDDD mba tsy oatra n'lay ACDDD teo aloha de ndika zay zany raha eny am-pelantanany afy io androm-panjakana io de aneligelina anazy oatra n'le mandat teo aloha 2019-2024 iny fa ny aingana indrindra de zao ny tsy maintsy ametrahana an'izay mety ho solotenany ka tsy anelingelina tsony zany dia verrouillé ny rafim-panjakana rehetra verrouillé ny institution rehetra satria olona zay natikisan'izy menakavy ihany no mitatana an'le firenena zay nge le zava-misy zay le fiainan'ny firenena eto Madagasikara ohatran'izany le endriky ny fomba fanaovana politika tsy sika mamorona raha ohatra misy sary n'lay solotena fiadinan'ny repoblika eo faly de mba alefaso kely satria misy tsy mahafantatra angamy zany ady hevitra zany de eto ndray zany tsika ny etsy any no mivadibaty zay ny tenentsika hoe tsy manana ekipa nge le fanjakany fa raha nana ekipa le fanjakana afaka namokatra olona vaovao izy olona tsy mahabe adevitra olona zay everina fa hanomboka hakandraikitra hametraka ny mahazava-dehibe an'lay deuxième mandat an'lay filohan'ny repoblika fa marika zany zao trangan-javatra hitatsika zao fa tsy manana olona lay fanjakana de rehefa tsy manana olona izy de ny eo ihany ny avadibadina za tsy miteny hoe tota ny avadibadika tsy fomba fiteny zany raha olona nresantsika fa ny eo ihany zany hoe reo efa nanana andraikitra teo aloha zany no avadibadika zany amina andraikitra maro samihafa satria mitady résultat io izy io de hitatsika eo Rovina no ivory voalohany ny eo anivon'ny ACDDD Rovina no ametraka ny ordre du jour fametrahana an'ireo birao-pitatana eo anivony zany au conseil zany pour la défense de la démocratie et l'état de droit ny ACDDD ka hametraka an'ireo atompona andraikitra hitatana an'izany filakevitra ambony izany de ametraka ny filohany ny filohany manko mamainga atsika satria misy sary tadiavintsika ao anatin'izay aminatin'le hoe ho kilalao-mpanjakana ho marionnette-mpanjakana fotsiny ity raharaha ty fa tena tsy afaka ny tena iresaka siaro an'izany demokrasia zany satria quand on parle rehefa miresaka demokrasia tsika de tsy maintsy miverina avy hatrany reo trangan-javatra rehetra zay nyainana nandritry ny etsika nataon'ny collectif de candidats nandritry ny etsika fotsy tamin'iny 3 tena voaja ve le demokrasia voary ve le fanjakana tandalana nandritry ny lay 5 taona voalohany iny ary mifitsika rehetrarehetra nataon'ny ACC nataon'ny gouvernement collégial nataon'ny antenimeran-do olona sy izay saika andraisiny teo anivon'ny antenimeram-pirenena naka andraikitra manoloana ny zava-misy sy izay nambaran'ny filohan'ny antenimeran-do olona teo aloha raha zafy mahaferimanana zay neverina fa tena fantsahana lalàna ary tsy ao anatin'izay état de droit zay sy fanajana ny demokrasia de tena hosahampiatra an'ireny rehetrarehetra reny ary sahiteny manoloana an'ireny ve ty ACDDD vaovao ty satria raha ny sary hitatsika de zao tsy ahavita mihoatra ny vitany ACDDD version voalohany ity ACDDD zay handray ny mandat vaovao am'ty 2024 ity tsy possible zany raha olona mbola manakaiky ny fitondram-panjakana tsy possible ahavita hanaitra hanao rappel à l'ordre ary ahavita hisezina ny androm-panjakana maro samihafa hoe mivoana ny demokrasia sy ny état de droit ny zavatra ataonareo hoe na ahavita amin'ny antsakany sy andavany hampiatra reo lalàna zay nananganana an'izany ACDDD zany ka tena miaro ny vahoaka marina na de io resaka fanana tany sy resaka alatra tany io aza de iankina nandraikitra lehibe amin'ny ACDDD
satria raha tsy mipetraka ny tanytandalàna tsy misy sakoroka eny fotony fa ny tanytandalàna tsy tafapetraka noho ny tsy fampiarana ny lalàna de misy sakoroka eny fotony satria misy mpitsiriritra hoy aho Madagasikara zay efa ena tanany hafa am'izao fotoana zao de ny hafa no mibaiko ny hafa no milalao misitona kofe manao playstation am'le zava-misy eto Madagasikara fa tsy lay a Madagasikara maso mandidy zany hoe mpivoarana décision rehetra zany mpivoarana nomination pouvoir d'affectation sy ny sisa sy ny sisa de efa tsy amin'ny malagasy tsony amin'ny akapobeany zany de hitantsika am'izao fomba fananganana androm-panjakana zao tsy maintsy olona voafehan'ny fanjakana no apetraka am'izany andraikitra zany akive zany sahampiembotra tsia fa iverintsika ihany koa fa ny fotoana nova zavatra iverintsika ihany koa fa mba misy olon-kendry sy olombaliny eto amin'ity Madagasikara ity ka mba hakandraikitra arak'izay tandrify azy ny fomba fitantanana firenena ka ho an'izay nahasolafaka ny hafa tamin'ny andraikitra zay ny raisiny mety tsy amerina intsony angambo ia ingany ka ho totoy izany ny comportement na mpanao politika zay nomena andraikitra ao anatin'ny tony androm-panjakana lehibe tony na hoe filakevitra ambony petratsika ho androm-panjakana foana zany satria rehefa iverenina ny article 118 ny constitution momba ny ACDDD de mbola adevitra hafandray zany eny isika moa miresaka foana am'le lalàna satria nambarako atsika hatramin'izay fa ny fanadiaditsika ato anatin'ity fandarina miara-manonjo ity de mifototra amin'ny lalàna sy ny tantara de tsy maintsy miresaka tsika lalàna tsy maintsy miresaka tsika tantara satria raha tsy mifototra amin'ny lalàna sy ny tantara tsika tsy afaka maka lesona ary ny lesona raisitsika de mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena rehefa tena mpiarona zany de zay no mahatonga atsika sary mpiarona indray rehefa mandalo amin'ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra le fitondram-panjakana ka misy endrika fanolanana na misy endrika akamakama na misy endrika fantikana na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona anatanterahana azy ka tsy mahareraka atsika miteny an'izany satria tsika mikendry ny atsara nyty Madagasikara ity ka rehefa mikendry ny atsaran'le Madagasikara isika mety misy tsy ho faly mihitsy amin'ny faneho-kevitra ataotsika satria isika lay tsy mitsitsy fitenenana lay miantisipe an'lay trangan-javatra miseho zany hoe mandroso mialoha an'lay trangan-javatra iseho lay mandinika mialoha satria zavatra etantsika am'izao fotoana zao nge efa prévisible daholo tsy zava-baovao raha miketrika ny ametraka an'le CFM indray ny fitondram-panjakana azo antoka fa tsy ny olona zay vany amin'ny fanoherana na mety nanana fironana fanoherana indray koa no avy eo fort possible daholo zany satria tsy maintsy ametraka an'le pilier ametraka an'lay tongotra marobe ao anatin'le sokla zay tsy hanozongozona azy le fitondram-panjakana no ny asa apetra n'iny ny ACDD zay azo antoka fa olona farany akaiky azy no hitarika izany ary raha mieritreritra izy fa tiantsehatra ary tena mieritreritra mihitsy izy hiantsehatra am'le fifidianana solombavambaoaka amin'ny 2020 volana May de efa manambara sahady izy fa azo maro anisa de azo antoka zany fa zao ho tako ny teo aloha ihany maro anisa-panangatanana maro anisa lalovina an'izay tia ny lalovana azy ary anamafy olona an'le fanjakana na inona ataon'izy ireo amina endrika fandikan-dalàna na fanolanana lalàna de anaiky an'izany ny anteny meram-pirenena tia no atsangana eo ity tsy nahafahan'ny mpanohatra nanana fahefany zany ACDD zany satria avy amina solo tena maro samihafa fa ato amin'ity anteny meram-pirenena ity kosa zay fifidianana manakaiky vahoaka
eny any vahoaka ny fahefana no andeha dia azotsika antoka fa hiasa manoloana izany reo vahoaka zany malagasy ka fantatra tsara ny adidy amanandraikitra takiana azy ao anatin'le vérité des urnes na hoe ny marina amin'ny alalan'ny latsabato sy mbola androantsika ho any miresaka an'izany fa manatsidika fotsiny tsika mahazava-dehibe ny fifidianana hatrehana ny fahasivy amin'ny roapolo ny volana May ka ananana firesakina eny e mety misy tsy hidivizan-kevitra maro mety misy mampimonomonona ny sasany mety misy mahatonga ny sasany eritreritra zavatra hafa hoe de ahoana sy ahoana zany ny fametrahana andreo heverina fa ho solotena ho safidiana am'ty fifidianana manakaiky vahoaka ity fa te hametraka tsika ho zava-dehibe ny amina hoe heverina fa hahay handray sy handrindra ny lalan'ny tolona zay efa niraisina tamin'ny 324 reo zay efa nomena fitokisana mba solotena ny vahoaka amin'ny fahasivy amin'ny 20 volana May ho avy izao heverino ya ary tokony hisy mihitsy ny fifandresen-davatra sy ny fifampiresahana any amin'ny distrika maro samihafa any satria raha misaraka tsika raha tsy mitovy fomba fijery isika raha mbola miahiahy isika amin'ny alalan'ireo solotena aroso atsika hovidiana dia tanteraka zany ilay faniriany fitondram-panjakana hoe ho azon'izy ireo maro anisa fa tsika koa dia afaka mieritreritra ny amina hoe ho azontsika ety anivo fanoerana ny maro anisa nahoana mihitsy moa no tsy afaka mandinika sy mieritreritra an'izany raha am'izao endri-javatra miseho zao raha am'izao fahoriana miantra ny sambatan'olona any amin'ny distrika sy ny commune sy ny fokotany zao raha am'izao fangetahetana anana tompona andraikitra tena hosolo tena izao ka afaka noho an'le tolona teo aloha zay manko mazava-dehibe ny fanohizana an'le tolona tamin'ny septambra oktobra novambra sy ny desambra 2023 misy sito loziky ny tolona iny ka le 5 isanjato averiko foana taux d'abstention lay tsy nifidy nanaraka ny toromarika ny collectif de candidat dia tokony 5 isanjato hifidy hary ametraka maro anisa am'izay eo anivony ny anteny meram-pirenena lozika normal zany ao anatina aritmetika politika izy mamadika an'izay anjara n'ireo tompona andraikitra avy amin'ny vovonana sy ireo olona ny mena fahatokisana hisolotena handray izany fanio zany izany maio zany no mitondra zany ho asa lehibe hivadika vokatra amin'ny fahasivy amin'ny 20 volana May dia indrindra ianao olom-pirenena zany zay diso fanantenana am'izao fitantanana ny firenena zao ianao zay tena mijaly ianao zay mahatsiary mangirifiry ianao zay mahita fa misy zavatra be da be tena tsy aradrarina ianao zay tsy afaka miaina itsony ianao tompoko no iantefany zany adevitra any ka afaka anova sy ametraka lay maro anisa tadiaviny firaisakina mba hahafahana zany manome rivom-panantenana ho an'ny malagasy indray ka ho rehare ao ariana kely eo ny aminy hoe isika rehetra ny araka ny tolona no manova ny Madagasikara ho eo an-tanany malagasy hamerina ny fiandrianany Madagasikara sy ny fahafahany zany Madagasikara zany ary indrindra hametraka fanjakana tandalana ny edivana nge io fanjakana tandalana io tamin'ny 2023 tsy mora le komba fa dian'izao zany de mila mifampiresaka ny olona manakaiky atsika isika ny olona piray monina amitsika piray vodivona amitsika endre matomamra be indrindra zay rehefa miteny hoe piray vodivona piray vodirindrina piray donakafo
trano tsy misavaratra, piray petsapetsa amitsika isika ipetsapetsa io a sao de misy mandika an'izany ho zavatra fa le tena miara manitsaka, miara mandona tongotra, miara miaina amy zava misy eo am'ilay tontolo manodidina misy azy am'ilay fiarahamonina terikely misy eny amy sehatra misy atsika tsirairay ihany. Zay le piray petsapetsa. Marary anao marary ny hafa, marary ny hafa marary anao, zay le piray petsapetsa satria misy fetsao. De anjarantsika zany no mifampiresaka de nizao, mifandresy lahatra de nizao, mifandinika de nizao, hoe rariny sitsinsika raha de nizao de efa manangana equipe de campagne hifanohana ny reverina fa candidat zay nahazo ny fankatoavana avy eo anivony vovonana firaisakina am'izay efa mivoaka nambara omaly, zay ny filoha Marc Ravalomanina no nanambara azy. Raha vonao faly ny fanambarana nataon'ny filoha Marc Ravalomanana fanazavana ny amreto candidat zay andeha amin'ny voalohany nahazo ny mandat ireto dia mba tiatsika verina zany atao anatin'ny fandarantsika satria zava-dehibe ny afatra avy amin'ny ray aman-dreny, zay hoetiny filoha Marc Ravalomanana. Raha vonina hoy aho de tsara ny hitondrantsika izany satria maro no mandray sy meno an'ity fandarina miara-manonja ity. Mety misy naharaka tamin'ny vaovao, mety misy tsy naharaka fa de tiatsika amin'ny mamerina izay afatra mafonja lehibe avy amin'ny filoha Marc Ravalomanina izay. Raha vonina faly a de mba omeo signal ihany a ahafahana zany a mamerina ny antenne any aminareo. Ndao ary vonina ho sy faly. Miisa roapolo menada ireo kandida natolotry ny antokotiko Madagasikara. Lisitra voalohany hofidiana ho solombavam-bahoaka amin'ny anaran'ny vovonana firaisakina. Ireto avy izy ireo: Razafy Manalotsoa Loko Anipiniaina, kandida ao amin'ny Tananarivo voalohany. Izany ianao. Ya, dia rahabainao. Zay. Niny ihany zany. Andrianarsoa Stanislas, kandida ao amin'ny Tananarivo faharoa. Dia rahabainao fa fatao anao tamin'ny sabotsy fa izao reto ny ampahan'ireo le zavatra tsy maintsy omanina ny an'totaratasy ny fomba fiasa namena ato ny toromarika rehetra. Zay a bonne chance ianao. Ralamomanana Feno Ernitsoa, kandida ao amin'ny Antananarivo fahatelo. Ya, izany. Ya, ianao ihany zany io aloha fa dia atao izay mpandrisananao any. Andriamasinoro Tahiry Nirina, kandida ao amin'ny Tananarivo fahaefatra. Ya, aravaina anao ege a kandida anao manomboka zao. Dia atao izay tanteraka tsara ny asa zay fanomanana ny ndao ary. Razafy Ngololona, Razafy tsy mialina, Andria tsy voafetra, Antananarivo fahadimy. Tiana. Anao fetra. Dia tohizanao zany ny asanao dia mino fa anao izay azo ataonao ampadany anao. Ya. Andriamampaly Todsoa Manampy ao amin'ny Antananarivo fahaenina. Totsoa. Ya. Eny ary. Ianao mahay miara-miasa tsara amin'ny voaka manodidina entan'ny olona. Saotra tao. Rakoto Manjato Edmond Rodin George ao amin'ny districtny Arivony Mamo. Ty ihany ianao vata. Matoky fa hainao to. Firaisakina? Efa mipetaka ireny arabe. Razarapera Ravolaza Fidèle, district Anambatondrazaka.
tianao fiteny zay a atao za raha be kijana Soloery district ny Ambarafaravolo Solofoery azafady tifony ianao any Antsanaka atao zay mamety azy tsara ravainao atsovodony comité de soutien Jean-François Michel ao amin'ny district ny Antsirabe voalohany zay a aravainao valeriny zany voafito anatin'le maro atao zay azo atao rehetra zay Randriana Antenaina Olivier Anthony José ao amin'ny district ny Antsirabe faharoa anao José ia ty zany ianao a matoky a fanao sy azo ataonao amle zay Randria Tanina Malala Livasoa Marotiavina ao amin'ny district ny Betafo ay ianao zay voatogato fa de maniry raha maniry manao azy arak'izay zatao lasa député ianao zany candidat official eo Andriana Lovonjy Nantenaina district ny Mandoto anao Nantenaina de ianao zany nefa de tovy zaza ataony Mandoto atsody olo ny fitolona rehetra sy ny fikamana rehetra Ramilarson de Mampiono ny Minjanahary district ny Faratsio Tiramila ianao zany leo a minao mandeha be izy amty bonne chance anao Ravelonanosy Mamitina district ny Ankazobe ataovy tonga mba ihany ny tseo Razafitsoara ny Edson district ny Anjozorobe anao edy ty zany ianao a ianao ihany lany manao bonne chance anao a anjorobe Silefinirina Belle Jean Brito Joseph district ny Fianaratsoa voalohany allo Brito tiaraka ndresaka atao atao zaka atao isiny firaisankina miaraka miasa doly Rabenirina Maminiaina Solondraibe district ny Ambohidratrimo nahazo ny taratasy manamarina ny maha-kandida azy avy amin'ny distrika na Tsimdrano ihany koa raha Matovoangy Ramananarivo sy Avitry Nena Andrianosy ho an'ny distrika na Varadrano. Lehibe ny fanantenana apetraky ny vahoaka ho an'ireo kandida natotry ny Antokotima ho ao anatin'ny hiavovonana firaisankina ireo ho ny Filomarika Ravalomanana ary asa eny fotony avetrany izy ireo. lehibe ny fanantenana apetraky ny vahoaka malagasy aminareo ry kandida isany ho fanarenana ny firenentsika mafy loatra ny fahoriana mahazo ny piray-tanindrazana ary tena efa potika ny firenena noho ny fitantanana tsy mahomby misy ankehitriny tsy maintsy manao izay azo atao ianareo mba ahafahantsika mahazo fandresena noho izany dia lehibe ny andraikitra sy adidy miandry ny kandida lehibe ihany koa ny adidy miandry ny atoko tim ary indrindrindrindra lehibe ny adidy miandry ny vondrona firaisankina am'izao fifidianana ho avy zao tsy maintsy manao izay azo atao rehetra isika mba ahafahana mandresy anjaranareo no fanaraka miombona amindreo mpiaradia amintsika satria zay mahafiraisankina firaisankina rehetra ary ny fiomanana tsy maintsy ataotsika voalohany raha vao maray izao taratasy fanendrenanareo kandida izao ianareo dia miasa fanomanana reto aby ny fiantsona fivorin'ny antoko zay mpikambana ao anatin'ny firaisankina mba ho fandaminana sy fanomanana ny fifidianana zay ho atao
fampahafantarana ny kandida, fananganana rafitra ny firaisan-kina ary fametrahana ny folobe toerana zay isan'izy ireo. Mahatoky aho ary mino fa nyvoaka malagasy ray manontolo de samby raina mba hahafahatsika maka indray a ny fahefana nitsinan'izao fitondrana tsy mandeha am'izay izy zao. Tsy maintsy mahay miresaka sy fanerasera amin'ny fiarahamonina, tsy maintsy manangana komity mpanohana na comité de soutien matanjaka anomanana ny fampelezan-kevitra. Tsy maintsy vita ao anatin'ny fotoana foy zany satria roa herinandro melohan'ny fametrahana ny kandida sika am'izao fotoana zao. Fanendrenareo olona hiara-dia aminareo de apetraka aminareo zany ny kandida de tsy maintsy mandefa ny tatitra aty amin'ny foibe manomana sady a ireo olona zay tokony hiara-dia aminareo koa matoky sy mino aho fa no araky zay ataonareo a ry kandida zay voafidy a ary de mitsodrananareo ny tenao anao ohatran'izany daholo izahay a dimy atao anatin'ilay vondrona firaisan-kina fa de eto androany zany a de anjaran'ny timma no manao fionana toy izao. Tsy maintsy mifandefitra, tsy maintsy ny fandamina ireo antoko politika andrafitra ny vovonana firaisan-kina amin'izao fanolorana kandida izao. Toy izany akoa miantso ny bazin'ny timma rehetra iara-isalahy ampandany olona atolotry ny firaisan-kina ihany koa ny filomarika Ravalomanana. Izay nisy le firaisan-kina tsy maintsy mifandamina izahay mifandefitra hoe anisy tya hoe anay io de misy telo na efatra ro le parti politika fandombaka amin'ny toerana anankiray de efa aveo a araky le fandaminana hoe zay sy ny pro-citeny a citeny zany président citeny a mamaritra farany hoe tiano atao. De raha ohatra mbola misy an'ireo le candidat timiny zay efa député na tsy efa député teo aloha mbola tsy nahazo de mbola tapaky zany lefitra mbola ifandirana be le izy ifanazavana. Eo koa moa zany hoe ny fihetsiky n'ireo bazy or bazy a tsy hanaoko totoa am'ty izahay ary efa voalanjalanja tsara ny zavatra atao fa manaray ianareo ny toromarika zomena anareo mahatoky aho fa ny bazy timma rehefa timma de timma mahafantatra ny tokony atao tsisy ahina mihitsy zany fa fantatra miaraka am'ireo bazy ireo ka raha be da be izy mihetsika ny bazy a tsy mandà mihitsy a ny zavatra izany any antoerana sy ny zavatra misy fa tsisy ahiny zany am'ty de tapaka sy toromarika mihina azy ihany zay no arahany. Ny firaisan-kina no manampy ireo kandida amin'ny fampelezan-kevitra toy izany ihany koa ny vola manantanteraka ary misokatra amin'ny rehetra ny vovonana amin'izay endrim-piaraha-miasa ohatra ny filomarika Ravalomanana. Fanontaniana de hoe izy any miantoka an'ireo le kandida reo amin'ny lany ty zay hoe toko telo mamasana andro a no atao zay ny misy am'izao fotoana zao. Voalohany a ny kandida aloha matoa izy minatsako vidina tena vonona tena fantany tokony atao. Faharoa ny antoko manolotra azy a manana ny asany sy manana maizy azy tsy jery azy fotsiny eo. Ary fahatelo zay mahatonga le hoe vovonana na ny firaisan-kina tsy maintsy andray anjara hoe ahoana nanampiana ny kandida io a fa zao ny zavatra mahazo azy zay aloha de azoko lazaina aminao mihitsy raha misy avy any ivelany araba soa raha tsara fa hatram'izao aloha mbola tsy tonga. Andiany voalohany ny lisitra ny voakandroany mbola isy ny lisitra fanampiny ho an'ireo kandida atolotry ireo antoko politika rehetra ao anatin'ny firaisan-kina de ny tim pro-citeny HVM tsara tafina ary ny antoko politika madio. Ya de naveritsika kely iny zany satria mila mahafantatra ny vaovao a
reo any amin'ny distrika maro samihafa rehetrarehetra any zany manoloana haniny fanolorana reo candidat avy amin'ny firaisan-kina zay solotena ny antoko-tima moa zany fa ny anarana de hoe firaisan-kina zany andeha amin'ny voalohany iny mbola ho avy ny andihy amin'ny faharoa sy ny sisa zany de miezaka-tsika ato anatin'ny fandarina mpahafantatra hatrany hatrany efa akaiko keto ny député Rabekijana Solofery mbola avy nivory de niazakazaka anakaty tratry ny fitohanana maro samihafa de isaorana indrindra satria mametraka ho zava-dehibe foana ny fifampiresahantsika teo amin'ny fandarina ka na lavidavitra ara de tsy maintsy miazakazaka satria zava-dehibe ny fiona député Rabekijana Solofery miaraba anao tompoko miaraba namana faniry eto amin'ity plateau any MBS ity miaraba daholo koa ny teknisiana rehetra ato amin'ny MBS sy ny radio Mada ary indrindrandrindra teknisiana any amin'ny fahatrany tsy atao latsa-danja ny miaraba ny teknisiana any amin'ny fahatra Otramangoro ao amin'ny MBS de ny namana niry zany eto dia miaraba mivaoka malagasy rehetra izay miaino sy mijery ity fandarana miara-manonja ty na ny eto Madagasikara zany na ny ampitan-dranomasina kokoa manokana ny namanao amin'ny bureau politique izay mbola mivory amin'izao fotoana zao etsy Belera sy ireo solombavam-bahoaka izay natolotry ny vovonana firaisan-kina amin'ny tokotiky Madagasikara satria ary zay ny somary nataratara kely teo dia kokoa ho an'ireo namanareo kokoa amin'ny vahoaka any amin'ny faritra Aloatramangoro sy ny distrikina Farafaravola izay nahavoafidy anay ary engene hitoetrany ny fiara-miasa miaraba manokana ho an'ny ireo vehivavy ireo satria voaingana ny nankalaza ny fetin'ny Valmars ary eto moa dia amin'ny teny manokana foana hoe ny vehivavy dia aloha ranon'ny fampandrosoana satria anareo no mitatana ny tokantrano ary nareo ny renim-pianakaviana dia miaraba anareo zany atratry ny fetin'ny vehivavy rehetra eto Madagasikara miaraba manokana koa ny namana pikatroka Tima sy ao amin'ny vovonan'ny firaisan-kina any amin'ny distrikana Farafaravola izany ny tena zava-dehibe mihitsy satria voaingana nisy ny firaisan-kina teto amin'ny vony firenena de amin'izao fotoana zao de efa manomana izahay faniry ny anangana ny vovonan'ny firaisan-kina ary ofisializena any amin'ny distrikina Farafaravola fa efa manomboka tafapetraka daholo zany zao ny fiara-miasa amin'ireo atoko telo ireo dia atoko efatra moa fa ny ray tsy de misy loatra any ka dia miarahaba nareo daholo amin'izao fotoana zao eto dia misaotra manokana satria vao omaly no naseho tapabe maso ny candidat zay tolotry mivonan'ny firaisan-kina zay andiany voalohany araky ny voalazany namana faniry teo dia misaotra manokana ny président Marc Ravalomanana izay filompanorona ny atokotiky Madagasikara indrindrandrindra ray aman-dreny ajaina izy ny amin'ny fitondrana zany atoko politika izany ary nisy antony matoa niaraka tamin'ny vovonan'ny firaisan-kina ny atokotiky Madagasikara amin'izao fotoana zao dia hiatrika ny fotoam-pifidianana ho solombavam-bahoaka sy ny communal ary ny mpanolotsaina ny commune isika eto Madagasikara nisy ny tolona zay natao tamin'ny etsika ny séance iny ary amin'izao fotoana zao de mbola tena tsy mijanona ny tolona fa mbola mitohy tiako atongavana dia fifidianana amin'ity taona ity solombavam-bahoaka dia fifidianana deuxième tourn'ny filoham-pirenena iny satria betsaka 500 ihany ny tonga niatrika an'le fifidianana ary
5 isanjato zany a dia tsy nisy mifidin'olona teto Madagasikara ka dia ity fifidianana solombavambahoaka zao zany no deuxième tourn'iny a fifidianana iny ka dia apetrako a fa ity fifidianana andray mandeha ty zany a de fifidianana fanavotam-pirenena. Ny antony dia latsaka katerena tanteraka ny vahoaka malagasy, latsaka katerena tanteraka ny firenena malagasy ary tena efa mitsotsoroka any amin'ny farany ambany mihitsy ny fiainan'ny firenena malagasy sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ka dia miandrandra ireo solombavambahoaka zay ho tafapetraka eo a mba anavitra ny firenena. Ny fifidianana am'ty taona ty zany namana faniry a dia tsy toy ny fifidianana solombavambahoaka taloha ireny tsony fa misy asa miandry, misy adidy miandry ho an'izay solombavambahoaka lany eo a ndrindrandrindra amin'ny solombavambahoaka mivovona amin'ny firaisakiny ka dia alohery havako satria mitady maronisa ao nivony antenimera-pirenena isika ijery akaiky ny fanavotana ny firenena ary ijery akaika ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy am'izao lavaka makitsikitsoka mahazo ny firenena izao ka dia omaly moa zany a no naseho ny ireo solombavambahoaka zay atolotry ny vovona firaisakiny amin'ny anaran'ny atokotiko Madagasikara misy eo amin'ny 20 menadara eo zany zay aloha ny andininy voalohany ka dia sotra manokana ny mamerina fisaorana ho an'ny président mpanorona ho an'ny président Marc Ravalomanana ndrindrandrindra ny bureau politique izay angadina nanana sy vinahitana an'izany fanendrena anay hiatrika an'izany fifidianana zany am'izany solombavambahoaka zany ka dia eo aloha ny apetraka fa dia mirary ahita fahombiazana ary hitondra vokatra tsara am'izany fifidianana izany. Député Rabekijana ho resahiko ihany iny rehefa aveo fa nanahoana aloha ny akony ray zany a ny fiaonan-dehibe tany Morarankoroma tany satria nanatanteraka fiaonana lehibe mihitsy a avy amina commune marobe ianareo ary taorinan'iny de misy ny hetsika ihany koa nataonao zany a tamina fokotany na commune izay a mbola atao anatin'ny district na Parafaravola ihany a mety miandry antsika zao ny any Parafaravola any a ny akon'ilay fiaonana Goavambe zay niditra mivatana tamin'ny Antso Atariby Filoha Marc Ravalomanana. Misaotra betsaka namana faniry. District na Parafaravola dia manana commune 20 ary misy comtim feno hatrany amin'ny fokotim zany hoe fokotim zany dia misy 920 ary ny comtim dia misy 20 no zaraina 5 ny fampiarabana tratry ny taona amin'io district na Parafaravola io dia ny natao voalohany dia teo anivon'ny district izay tao amin'ny commune urbaine a Parafaravola izay nisy fokotany nisy commune 4 no nandray anjara tam'izay ary ny vita izay dia niditra indray tany Morarankoroma. Tany Morarankoroma dia natedera tokoa satria niditra manokana tao ny président Marc Ravalomanana nanomeny toromarika sy nanafatrafatra ny discipline de parti ary ndrindrandrindra ny firaisana am'ireo vondro politika izay hiaraka amin'ny vovonan'ny firaisakina io ka dia misy moa ny baiko ny meny ho an'ny izay comtim zay tonga tao zany ka dia misaotra betsaka ho an'ny commune Morarankoroma, Ambodirano, Pasikely, Andrebakely ary Ranomainty. Misaotra tamin'izay fanotronana izay tam'izany fampiarabana tratry ny taona zany nisy moa nofokena amin'ny tampihavanana dia am'izao fotoana zao ndray dia manomana izahay amin'ny lakamisy ho avy zao izay atao ao amin'ny commune rurale Andranobe izay misy ny
commune Samamia, Ambotrarivo, Nororo, Andranobe ary Ambojanary. Ko dia anasana ny vahoaka izay miaraka amin'ny vovona firaisakina eny fa na de tsy miaraka fa vahoaka tea fantatra ny toedra raha-pirenena sy tea fantatra ny fiainan'ny vovona firaisakina dia manasa anareo ho tonga ao Andranobe fa misy koa ny nofokena amin'ny tampihavanana izay iraisana zany ka dia ny fampiarabana tratry ny taona sy ny fampafatarana ny discipline zay iainan'ny vovona firaisakina izay tsy maintsy ampafatarina ary ampafatarina sady ny programa an'asa sy ny zavatra ao atao mandritra ny programan'ny fifidianana ho avy na amin'ny pré-campagne zany na ny campagne. De vita izay amin'ny lakamisy zao de miditra indray ny any amin'ny tapany antsinanana indrindra dia ny commune Andrebakely Avaratra sy ny commune Vomena ary ny commune Andilana de amin'ny lakamisy ny am'izay fa amin'ny zomany ao Andranobe lakamisy le 15-14 ny any amin'ny tapany antsinanana de ny commune Andrebakely sy ny commune Vomena ary ny commune Andilana Avaratra. Izany de anasana antsika rehetra koa hiaraka voninahitra ary hiaraka hifaly am'izany fampiarabana tratry ny taona zany ary ny zavatra ao aseho moa dia fampafatarana ny zava-nisy eto amin'ny firenena sy ny fanohizana antolona ary indrindrandrindra mampivondrona antsika atokotika Madagasikara izay hiaraka isalahy hiaraka fanometanana amindreo vovonan'ny firaisakinareo de am'prositeny zany ny HVM ary indrindrandrindra ny tsaratafina sy ny APM dia hiaraka eo zany reo atoko politika izay andrafitra ny vovona amin'ny firaisakina zay. Vita izay dia miditra indray farany famarana anazy dia any amin'ny commune rurale Tanambe izay hiaraka amin'ny Ambovory, Ambodimanga Anjesy, Vohitsara, Beanana ary Tanambe dia tapitra tanteraka zany ny fampiarabana tratry ny taona izay antomboniny sady ny fanomanana ny propagande ka dia voatety daholo zany ny commune 2 any amin'ny districtna Parafaravola ny fampiarabana tratry ny taona ary zany zavatra zany dia iarahana amin'ny nofokena amin'ny tampihavanana isak'ireo toerana izay voateniko teo ka dia manasa atsika rehetra am'izany firaisakina amin'ny fampivondronana ary indrindrandrindra fampafatarana ny zava-misy eto Madagasikara iainan'ny firenena sy ny zava-misy ao anivon'ny atoko politika aty zay hiaraka amindreo vovona amin'ny firaisakina ireo. Ya député Rabekijana raha ho an'ny ara-tantara zany de raha ohatra ka mety ny tatana am'ty zay venina fa tokony ety ny tatana amin'ny fatokisan'ny vahoaka de aka andraikitra fahatelo député Rabekijana goavambe ny tolona zay natrehana tamin'ny 3 amby 20 raiky amby 20 voasafidy mbola anisan'ireo hametrahana ny fitokisana mbola hanohy ny tolona ary mbola tsy vita le tolona zay niaraka tamin'ny collectif de candidats ny solombavam-bahoaka Angaredona zay nitanterahana tamin'ny tondasy iny mino député Rabekijana fa manakambara betsaka ianao ny amin'ny hoe maninona ny mbola hiatrika an'ilay fifidianana ho avy sy hoe mahazava-dehibe satria fiteninao mandrakarivany hoe fifidianana fanavotam-pirenena ny fifidianana zay tena atre antsika député Rabekijana. Mbola tsy vita ny tolona namana faniry ary nisy ny tamin'ny mandana voalohany dia nisy endrika tsy nety teto amin'ity firenena ity izay no natonga niny 73 député iny izay resaka tolo-dalàna niditra tao amin'ny antenimera-pirenena ary ny tenako dia anisan'ireo londony mpisorona nitarika an'izany 73 député zany eritreretina hoe
isy fanovana goavana amin'ny resaka lalam-pifidianana teto a Madagasikara. Tanteraka moa iny a de afaka nindrotsaka somatsara président Marc Ravalomanana sy président Andry Nirina Rajoelina ary nisy fanovana tao ary nisy na de malety azy niseo tao amin'ny antenne mera-pirenena io dia ny zavatra mate idera ny député amin'ny tokotiky Madagasikara dia tsy nandray an'izany malety zany ny antony le mpitarika an'le atoko mihitsy no tena mahay mitarika ary tsy ho voareborebo-ny arabola ny tokotiky ny mpikambana ao anatin'ny tokotiky Madagasikara indrindrandrindra ny solombavam-bahoaka. Vita iny a dia nisy moa ny lany somatsara fanondroniny tena koa tao anivon'ny tokotiky Madagasikara izay team zay président Marc Ravalomanana ihany no mitarika am'izany. Zavatra mahafa kely an'ty tokotiky Madagasikara ty namana faniry dia misy fampianarana ary misy stratégie zay no mahatonga le tokotiky Madagasikara mateza ary zay no mahatonga ny bazy-ny tokotiky Madagasikara mipetraka foana satria ny fikarakarany président Marc Ravalomanana sy ny toromarika sy ny discipline zay omena aminay anivon'ny district na omena aminay ao amin'ny antenne mera-pirenena dia tsara petraka tsara ka dia nisy moa zany etsika natao mikasika ny tolona izay natrehan'ny séance tam'ireny fotoana reny dia ery tsy mitovy ary natao letrezana iny fifidianana iny. Zavatra efatra tam'izay no nitakina tsy nanan-kenan'iny fifidianana iny de hoe président Andry Nirina Rajoelina tsy gasy fa vazaha ary ty Madagasikara ty tsy tokony entina vazaha. Ray zay faharoa ny ao amin'ny membre ny gouvernement izay tarin'André Matsoa Tsay Christian tsara marigo fa io premier ministre io de izahay solombavam-bahoaka miisa 500 no nanao motion de censure ka tsy nanekenay hoe tsy maintsy atao ovana io premier ministre io de iny zany efa hoe tsy tokony anakery zany membre ny gouvernement ary tsy tokony oetsony zany ny membre ny gouvernement rehetra zay tarihan'ny Tsay Christian de any amin'ny CENI koa sy ny ACC tokony no avozina na amboarina ireo membre ny CENI sy ny ACC satria fantatra avy hatrany fa ny fifidianana zay atrena de fifidianana ho felo alatra fifidianana mitanila fifidianana tsy ekeny vahoaka de izay zany ny zava-nisy tam'ireny am'izao fotoana zao dia rehefa nataony zareo letrezana ny fanaovana ny fifidianana iny fifidianana filoha-pirenena dia teo nitsiry le sosikevitra hoe aloha isika candidat hiaraka am'ireto solombavam-bahoaka reto no andray andraikitra sy anovan'ty firenena ity resaka fifidianana ity dia nitambatra moa zany ireo filohan'ny atoko politika miisa 5 ireo dia ny tsara tahafina ny team ny prositeny ny APM ary ny HVM de ireo zany nitambatra de anolotra solombavam-bahoaka izay eritreretina fa tokony anana ny majorité parlementaire ao amin'ny anivon'ny antenne mera-pirenena tadidio fa n'io fifidianana io de fifidianana manakaiky ny vahoaka ary fifidianana any fotony élection de proximité zany i fifidianana io ny vahoaka rehetrarehetra zay mifidy tokony anara-maso akaiky ny voka-pifidianana na alohan'ny fifidianana
na aoarinany mandritra fifidianana na ny voka-pifidianana zany hoe manaingy ny mpikatroka rehetra manaingy ny délégué de candidat any amin'ny bureau-pifidianana rehetra samby anara-maso ny zay ho voka-pifidianana eo ka de rehefa azo moa voka-pifidianana io ary mino a raha ny zava misy contexte misy am'izao fotoana zao fa tsy maintsy anana majorité reo solombavam-bahoaka ho tafapetraka eo ny antony dia matsiaro loatra le vahoaka fa mijaly sahirana ary indrindrandrindra ao anatin'ny itsikoa mavaivay na ndresaka fameloma-tena zany na ndresaka fampianarana na ndresaka fahasalamana na tsisy mandeha am'izay laoniny ny zava-misy eto Madagasikara eto ny resaka tsy fandripalemana manao ny ataony ka de izay ngamba ny zavatra tiako tenenina mikasika niny fifidianana izay no natonga matetika amin'ny teny ny fifidianana ho avy eo zany de fifidianana fanavotam-pirenena ary fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena zany ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy eo vita ny fifidianana solombavam-bahoaka dia miditra indray any amin'ny fifidianana communal sy ny mpanolotsaina ny commune tsara marina fa mametraka an'ireo loholona na sénateur reo dia grands électeurs ka dia ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina no mifidy ireo loholona reo ka rehefa mazotsika azo ny maronisy any amin'ny au niveau ny commune dia reo mametraka an'le sénateur na loholona dia zay ny ahazo an'le miova tanteraka ny fiainan'ity firenena ity mazava tsara zay mahazava-dehibe ny fifidianana zay ho tanterahana amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana miaraka nambarany député Rabekijana sy Lofery azy teo mbola hiatrika ny alakamisy zany député Rabekijana any amin'ny distriktina Parafaravola fa de amarana ny fandarantsika ny afatrafatra ho an'ny olom-pirenena malagasy mihitsy zany ny andraikitra tokony ho tandrifo sy ho raisiny deny zao mandra-pahatonga ny fotoana rehetra sy ny any tanàna zany am'izay mety ho fiomananareo amin'ny fifidianana ho avy député Rabekijana namana faniry mino fa ny vahoaka malagasy dia ao anatin'ny fahatongava-tsaina n'ireo vahoaka malagasy reo ary mino na de misy ary ny mamiravira vola sy mamiravira ny fanodinana ny sain'ny vahoaka ny vahoaka malagasy de efa ao anatin'le fahatongavana saina am'izao fahasahiranana mahazo zao ka dia ny fifidianana am'ty taona ity zany de tsy toy ny fifidianana ohatrany taloha intsony solombavam-bahoaka taloha ary ny asa miandry any solombavam-bahoaka zay ho tafapetraka eo indrindraindrindra ao amin'ny vovona firaisakina dia asa goavana ny miandry eo zany hoe misy devoirany vovona firaisakina zany ary tokotelo mahamasa mahandro io vovona firaisaky io fifidianana eto indrindraindrindra ny atolotry ny atokotika Madagasikara eo ny candidat izay misy asa miandry an'ireo candidat reo de eo koa ny atokotika Madagasikara izay tompon'andraikitra voalohany am'ireo candidat atolotry ny atokotika Madagasikara reo ary eo ny vovona firaisakina izay miara misalahy amin'ny fampandaniana any zay candidat atolotry ny vovona firaisakina ka alao hery ry havako fa zava-dehibe ity fifidianana ho avy ity ary taratry ny fanovana eto amin'ny tany sy ny firenena mitodika manokana ho anareo atsika any amin'ny distriktina Parafaravola misy ny mandrebirebiny saitsika na ny zareo ao anivon'ny fitondram-panjakana na ny maleo tena na iza na ao amin'ny vovona firaisakina candidat zay rotsaka ny vovona firaisakina misy mandrebirebi hoe misantoka ho tim iny dia fanendrika iny dia endrika karazan'ny fampiroroan'le sain'le vahoaka fa ny atokotika Madagasikara indrindrandrindra tafiditra ao anatin'le vovona firaisakina dia misy discipline de parti
izay mibaiko andreo vahoaka ao anatiny atokotika Madagasikara ka dia aron toromarika avy ety amin'ny bureau politique, aron toromarika avy ety amin'ny mpitarika ny atoko politika de président Marc Ravalomanana ary aron toromarika zay avy any amin'ny vovonan'ny firaisakina fa efa tsy maintsy misy ny toromarika rehetra izay mianja-makany amintsika ny nivony distrika indrindrandrindra any anivony commune ary ny fokotany ka de efa mandehandeha any zany manomboka zao ny fampafatarana an'izany vovonan'ny firaisakina zany izay ny tiako Madagasikara no kambana ao anatiny ao ary zay zany ny tokony arahantsika fa dia tsy maintsy misy ny firaisakina antsika anivony distrika na Parafaravola. Eny ary de mazava tsara mihitsy zay tsika any amin'ny distrika na Parafaravola faritra loatra mangoro nentin'ny solombaboaka atsika teo Rabeka Janasolofery mimakomantsika manao fanazarantena sahady mifampiresaka amin'ny fiarahamonina mailo mijery ny anarana anatin'ny lisy-pifidianana any amin'ireny fokotany satria tonga any ny lisy-pifidianana dia amin'ity volana mars ity tsika no mampiasa an'izay fahefana zay hanamarina ny anarana hiteny raha misy latsaka na tsy ampy reo mombamomba atsika na numerao any karapanondro ny adresy ny anaran'ny ray aman-dreny sy ny sisa hitondrao fanamariana avokoa zany satria tsy tokony hisy fahadsoana zany ny anarana anaty lisy-pifidianana zay fiomanana voalohany ary fitaovana voalohany ampiasaina amin'ny fifidianana lisy-pifidianana de arao tsara ny toromarika zay avy amin'ny antoko sy ny vovonina firaisakina indrindra efa nambara ofisialy ny kandida zany Rabeka Janasolofery ho an'ny distrika na Parafaravola vatany voatonga izy dia mandamina ny fitetezana indray zany akoatran'rehefa ao anatin'ny fandaram-potoana ho antsika amin'ny commune sy ny fokotany any Parafaravola. Makasitraka ny namana teknisiana lalaina faly tanjona itsika sy ny rehetrarehetra zay miaraka amintsika indrindra any amin'ny radio madame misy teknisiana miaraka amintsika niaraka tamin'ity fandaran'ity de misaotra ny député Rabeka Jana ihany koa niaraka tamintsika. Misaotra député de manantena manaraka indray eo anaty ela de hitondra vaovao mavety indray ianao avy any Parafaravola. Makasitraka misaotra namana faniry misaotra betsaka dia makasitraka antsika rehetra ny aino hatramin'ny farany sy nijery ity fandarana ity ka dia samby hitahin'Andriamanitra. Misaotra tompoko. Makasitraka tompoko.